Tontolon'ny fampianarana boky kosa no hoentsika amaranana izao fotoana ny vaovao antsika izao. Nivoaka androany ny andian'ny fahatelo ny mpianatra niofana ho paramedy 770 sy ny mpianatra andian'ny fahafolo avy amin'ny agronomie tertiaire ny génie civil, informatique, industriel, gémologie izay nahatratra 200 mahery avy ao amin'ny sekoly IFAJ. Misalotra ny anarana sy anarana hafa tanteraka moa no nentin'izy ireo nitondrana izay anarana izay ko hitantsika ato anatin'ity fanadidina ity. Ny tombo 770 indray ireo mpitsabo mpanampy sy mpampivelona eto Madagasikara satria dia namoaka ny andian'ny fahatelo ny sekoly IFAJ androany tetsy amin'ny hôtel Carlton. Ny 200 mahery kosa ireo mpianatra navita fianarana tao amin'ny agronomie, tertiaire, informatique, génie civil, gémologie, industrie nivoaka androany. Samy misalotra ny anarana hoe Safinaty Panea avokoa ireo mpianatra nivoaka androany ireo rehefa avy navita ny fianarana nandritra ny 3 taona. Afaka miatrika ny asa avy hatrany izy ireo raha ny nambaran'ny tale jeneraly. Androany zay dia namoaka ny andiany antsoina ihany hoe Safinaty Panea na hoe mpanampy ny IFAJ paramedy aloha dia manana ny habilitation eo amin'ny enseignement supérieur, manana izy ny homologation zany ny fonction publique. Dia ao anatin'izany zany tao anatin'ny fifarana sy ny cours théorique natao tany anaty salle de classe, misy ny pratique izay tena ampanaovana stage ny ankizy zany dia nanao ny pratique natany zay nakabeazan'izy ireo dia efa misy ny raisin'jareo miasa mihitsy izay azo pofona moa zany ny nasan'ireo dia matanjaka zany ny pratique an'ireo ankizy ireo dia sahanay eto amin'ny sekoly zany no milaza fa afaka miatrika ny asa teo amin'ny zavatra nifany avy hatrany izy ireo. Ho an'ireo mpianatra nivoaka ho mpampivelona dia efa napiteraka olona misy 570 izy ireo tany amin'ny CSB1, CSB2, CHU nanaovan'izy ireo fizarana asa nanomboka ny taona voalohany teo amin'ny 9 bolana nidiran'izy ireo nianatra ka hatramin'ny 3 taona nahavitan'ny fianarana. Zay ny masaka azona tolotra ripijery ajaina tamin'ity takariva ity soranareo naharitra ny jery hatramin'ny farany fotoana antsika. Metraka veloma mandrapitaha fahoana indray izy eto amin'ny fahitalavitra MATV.